olona iray ny maty ary 5 naratra. Io ny vokatra ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpanao fihetsiketsehana tarihin'ireo depite mpanohitra androany teny Analakely sy ny manodidina. Nosakana ny mpitandro filaminana Emorek tsy hiditra ny lapan-tanana n'Antananarivo ny mpanao fihetsiketsehana. Nisy hatrany ny sakana nataon'izy ireo tamin'ireo lalana mihazo ny lapan-tanana Analakely. Tamin'ny folo latsaka fahefany no ny revitra voalohany ny bomba mandatsa-dranomasina nentin'izy ireo nanaparitahana ny fivorian'olona teny Analakely sy ny manodidina. Tsy manakera tony fireneny titsony anareo satana dia efa resy mavoaka miala amin'ny anaran'i Jesosy efa resy anareo efa resy amin'ny anaran'i Jesosy tsy manakera tsy manam-pahefana tsony ahidiny Jehova hidiny eto ahidiny ny afo-masonao anamotifoty Na dia nisy aza ny sakana nataon'ny mpitandro filaminana ny kiribiby niditra ny lapan-tanana ny depite mpanohatra. Zany ny mahazo ny vahoaka malagasy anao tatitra ny diana eto dia zao ny zava-misy atsipazana ny labamby crimogène ny vahoaka malagasy. Ny mampanelo amin'ilay izy maramila omena beko nefa maramila hafa ny vahoaka malagasy. Ka eto zany tsy miverina ny tolona lasa zao ary tsy verina mihitsy zahay itolona amin'ny zao fijaliana sy jadona ataony eratsony mampianana izao. Tsy nihemotra ireo depite tonga teny Analakely ary milaza izy ireo fa manohitra ny fampiasan-keriny nataon'ny mpitandro filaminana. Mba azo lazaina fangamina efajato gazo lacrymogène napopoka amin'ny vahoaka ny Antananarivo sy ny vahoaka fahatanjana amin'ny kinazy. Na izay naty zay nefa izy tsy kivy ny vahoaka fa mitohy ny tolona mandram-pandresentsika. Ka aminay izy fa tiantoka na faiblesse ho an'ny fanjakana izao zava-misy izao ka tokony henatra ho an'ny firenena fa ny tolona tsy maintsy mitohy ary tsy alaiky raha tsy tonga farany ny zavatra katsara. Sanga moa zany efa mazava ho azy ny vahoaka efa lina dia ino ny feon'ny depiteny. Ny vahoaka efa leoa ny toe-javatra misy amin'izao ka ny depite zany andehanao tatitra izy hitantsika io mampalahelo ny toe-javatra mampalahelo bomba lacrymogène ve zany ve mendrika ny vahoaka bala réel ve mendrika ny vahoaka malagasy ve zany miaramila gasy gendarme gasy ihany ve hamono ny vahoaka malagasy ohatra ny fahitany azy hoe tena tsy mendrika le izy ny tena mahagaga dia zao
manao rodo be izy eo Mahamasina tsy mila lalana manao izy any amin'izay tiananaovana tsy mila lalana fa rehefa izay olom-boafidy manao dia sady mahazo lalana no tsy avela no dalofana bomba za zany mahita hoe resaky kely entako zany ka tokony asina fijerevana kely fa tsy mandeha amin'ny laon'ny ntsony ty fitondrana sy lalam-panorenana sy fanjakany ty adidina amin'ny antermenam-pirenena manongana andreo amin'ny fomba demokratika manomboka raha-pitso tena vonona ny vahoaka raha ny tokony ho izy zany tokony mijerevana hoe tsy vonona amin'ireny alalan'ny bala rehelina reny vahoaka fa nifirina firenena zany ka noho izany dia mampitandrina zahay sy fomba vahoaka aza manao herim-pamoretana aza mampiasa fitaovana mafy fa tatsa no ataonay zay tsy mitondra fitaovana tsy mitondra basy tsy mitondra fitaovana ny vahoaka fa tanapolo ifampihaino ny fomba vahoaka sy ny vahoaka n'Antananarivo zany dia eto moa dia mampahatsiaro ny vahoaka malagasy indrindra fa ny zavatra atao zao dia tokony sy hemitra sony satria efa tsy andrariny ary efa tsy sony ny zavatra atao satria raha sika mijery dia efa misy ny bala réel zay alefandreo ka aminay solombavam-bahoaka ianay tsy manana basy ianay tsy manana ninonina fa tanapolo no entina hiresahana amin'ny vahoaka nefa regny no asetra anay ary eto izahay dia milaza amin'ny vahoaka malagasy rehetra fa sy hemitra amin'izao zavatra ataonay zao ny mpanao fihetsiketsehana izay nanosika trano ny idiranao amin'ny lapan'ny tanàna tamin'ny 12 rasy sasany resy tosika ny mpitandro filaminana ary tafiditra ny lapan'ny tanàna ireo député miaraka amin'ny vahoaka